Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna. Magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Mienjandrony tady eo amin'ny ministera sy ny mponina manoloana ny fitrandrana volamena ataon'ny sinoa ao Somamanina. Tsy anaiky hatramin'ny farany ireo mponina ny toerana. Fihetsiketsehana rotontana seho teny Katso Androany. Tsy eken'ireo mpikambana ao anatin'ny syndikan'ny UEPS sy ny fanapahan-kevitra ireo tompon'andraikitra ao amin'ny université. Nampita hafatra ho an'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy sy ireo olona tsara sitrapo ny voameran'ny évêque Justice Ebe. Tsy hainy teo anivon'ny fahefanam-panao lalàna sy ny fahefanam-panatanteraka ny manavaka ny tena laharam-pahamena manoloana ny fiainam-bahoaka ankehitriny. Ny farana ny fivoriana ara-potoana saingy lalàna natao amboletra no laniana tamin'izany. Any ivelany, ray minitra fahanginana androany tany France. Andro farany antsiarovana ireo olona 420 maty tamin'ny asa fampiroroana tany Nice. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Naturel Plus, extrait des meilleurs champs de tournesol d'Égypte. Naturel Plus, votre huile de tournesol raffinée 100% naturelle. Si vous préférez l'huile de soja, Spécial est fait pour vous. Issue des meilleurs champs de soja d'Égypte, Spécial est une huile de soja raffinée, riche en oméga 3 et en oméga 6, essentielle pour votre santé. Que vous préfériez notre huile de tournesol Naturel Plus ou notre huile de soja Spécial, nos huiles raffinées sont 100% sans cholestérol. Naturel Plus et Spécial, vos huiles raffinées pour des plats délicieux et une bonne santé. À l'égard des produits haut de gamme à l'esthétique soignée, Baolay exploite les meilleures technologies hautement novatrices. Le subwoofer JYO vous offrira une qualité sonore exceptionnelle. Son design épuré, sa forme compacte et son élégance s'invitent en toute harmonie dans votre salon pour profiter du meilleur acoustique. JYO, représentant exclusif, Baolay. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitres fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénac ou sur notre site internet. Soc à vitres, très sincèrement à votre service. Tsara kosa izy zany. Ino ny loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny kenkayry rehetra izay mahazatra anao. Sura mihitsy amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le primokat ve ato aminareo? Ie, misy ka. Fa amin'ilay inona ny tindra am'se? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Misy peinture à loko les primokat hein?
Exigez la gamme de peinture Primocat chez votre revendeur habituel. Primocat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Le club Run-Mada vous présente King of Mada. L'événement mécanique le plus prestigieux de cette saison, ce dimanche 24 juillet sur la piste d'Arivunmam. Retrouvez les nouveaux concurrents et les voitures surpuissantes Run et Pro Run pour la 3e manche du championnat de Madagascar d'e-Run sur 400 mètres. Vivez en direct les tout nouveaux défis comme les kartings contre les voitures Pro Run, les Open Camions, les motos contre les voitures championnes de drag, mais aussi le grand concours King of Sono et le tournoi King of Sprinter. À l'animation, Eric Fouet, Shinchan de la et les hôtesses Queen of Mada. Sponsor, Galana, G-Lubrifiant, Engine. Partenaire, FSM, Batak, Rifoto, RDJ, Cool TV, Dreamin, J-Audio, Imprimerie Labora. Ne ratez surtout pas ce dimanche 24 juillet à Rivunmam, King of Mada. Et attention, soyez toujours prudents sur la route. Miaraba tompoko tonga soa tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao azy manaraka miaraba ihany koa ireo manaraka ny fampahalalam-baovao ny Cool TV any amin'ny faritra rehetra sy amin'ny alalan'ny internet ihany koa. Izatarantsika ny fampahalalam-baovao any androany ny sehatry ny politika. Tsy hainy teo anivon'ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka ny manavaka ny tena laharam-pahamehana manoloana ny fiainam-bahoaka ankehitriny raha nambaran'ireo mpandinika ny fiaram-pirenena tamin'ity androany ity. Tsy mahay mihaino ihany koa ny mpitondra manoloana ireo fitakiana maro samihafa izay misy amin'izao fotoana izao. Mamintina izay izo Rakotondrina. Nofaranana tamin'ny sabotsy lasa teo ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany teny anivon'ny anteny mera-pirenena. Ny zava-nisy manoloana ny raharaha-pirenena ankehitriny. Solombavambahoaka 12 monja ny tonga nanatrika izany. Raha ihany ny mpikambana avy amin'ny gouvernemanta ary tsy nahitana mpanao gazety teny an-toerana. Nisy ihany koa ny lalàna mbola nahemotra ny fandaniana azy, raha fitinina. Ny volavolan-dalàna amin'ny fiainserasera sy ny volavolan-dalàna manitsy ny andinin'ny faharoapolo amin'ny lalàna feny cybercriminalité ihany no nolanina tamin'ity fivoriana tsy ara-potoana ity. Manoloana izany rehetra izany, tsy hain'ny fanjakana ny nametraka ny laharam-pahamehana amin'ireo tena ilain'ny vahoaka raha nambarany avy eo anivon'ny KMF Knoe. Nodina tsy hita avokoa ireo hafa manahirana ny vahoaka hoy izy ireo. Ny rahantsika nahita ny fanaovana fivorim-be tsy ara-potoana session extraordinaire izay nataon'ireo solombavam-bahoaka. Ireny rehetra ireny anefa rehefa tanterahana dia volam-bahoaka, ny volam-panjakana izay hoentina anatotosana izany hoe session extraordinaire izany. Koa ny antso ataonay ety anivon'ny fiarahamonim-pirenena dia ny hoe aleo jerena akaiky izay tombontsoa ho an'ny daholobe, izay laharam-pahamehana ilain'ny vahoaka maro anisa amin'izao fotoana izao, izay ao anatin'ny fahantrana lalina. Dia mahakasika an'izay hoe fijerenan'ny laharam-pahamehana tokony hoezahan'ireo solombavam-bahoaka arak'izay azo atao izany hoe efa nomena fotoana nandritra ny 3 volana izy ireo nandiniana lalàna natolotra anazy dia tokony hoezahana izany izay ahavitany an'izay atsakany sy andavany. Andrandraina amin'izao fotoana izao ny fifampiresahana indrindra momba lalàna feny serasera. Hatramin'izao anefa tsy misy ny fifampiainoana indrindra ireo avy amin'ny fitondrana. Efa hatramin'ny fiandohan'ny fitakiana no nitady izay fifampiresahana izay ny mpanao gazety, izay nanao hetsika maro samihafa nefa tsy mbola nisy vokany izany hatreto. Nisy ihany koa ny filazana fa isan'ny nampanatsoana ny solotenan'ny mpanao gazety ifampidinika hiaraka amin'ny mpiara-mombona antoka-resa-pirenena. Saingy tamin'io fotoana io nandeha ihany koa ny fandaniana ilay lalàna teny anivon'ny anteny mera rotota. Ho an'ny mpandalina ara-politika iray kosa, misy ny zavatra tsy mandeha intsony na eo anivon'ny fahefana mpanatanteraka na eo anivon'ny fahefana mpanao lalàna, matotonga amin'ny toe-javatra toy ireny tamin'ny sabotsy ireny raharaha-pirenena. Tsy mifankahazo indray ve ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka manoloana ny amboletra maro kasaina atao
tokony asa ihany eo izany anefa ny solombavambahoaka raha nambarany. Amin'izao vaninandro dia tena hoe maro tokoa ny zavatra tokony hoe hiazakazahana amin'izao fotoana izao zany. Ka io nefa dia hoe hita samy manany lara-pahamehana zany amin'izao fotoana izao. Raha ny fiainam-bahoaka dia be da be tokoa ny zavatra tokony hoe olanina. Raha hoe ny zavatra hoe ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao dia misy hoe lalàna tokony olanina indrindra mikasika ny asa, ny ara-tsosialy, ny ara-toekarena. Fa matoa ny solombavambahoaka atsona anao hoe fivoriana hoe ivelany tokony io zany dia misy zavatra tena maika be zany io. Ka inona nefa ny tena zavatra nolanina atao dia iny lalàna mikasika ny code de communication iny ohatry natao hoe amboletra be ihany. Dia hoe zavatra ohatry hoe iny ve tena tsy maintsy hoe nolanina na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Zay manko ilay tena olana eto amin'ny firenena zay zavatra zay hoe iny ve zany tena lara-pahamehana ho amin'ny fitondrana ka ilana lalàna maika be. Dia eto zany dia hoe somary manontany tena ihany hoe nakaiza daholo ny solombavambahoaka no 26. Ohatra lasa zavatra konokononina raha ohatra amin'ny kilalaontsika dia hoe lasa tsy konokonona le izy fa tsy tena hoe nahandro ny fianakaviana ray manontolo. Ka tokony hoe samy hoe hijoro tao, tokony nijoro tao daholo dia naneho ny heviny. Toy izay nanao hoe ny hemitra tsy hita daholodaholy dia ataon'ny olona amin'izay fanaovana anazy izy hoe tena iny ve zany ny hevitry ny vahoaka. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao nijerena toy ny tapidalaka ny fitondrana manoloana ny nampandanian'izy ireo ilay lalàna amin'ny fiainserasera ity. Raha fitakiana madio no nataon'ny mpanao gazety saingy nampidiry ny fanjakana ho resaka politika izany ka avaly tenin'ny mpanao politika no namalina izany tamin'ny zoma lasa teo. Sa hiandry ny ora fara mihitsy ny filoham-pirenena vao ampiantona ity lalàna ity amin'izay fotoana izay toy ny hoe izy no mesi ka hiverina ho tiam-bahoaka manoloana izao korotana nateraky ny fandaniana iny lalàna iny izao. Ny zava-misy iarahany rehetra mahita amin'izao fotoana izao aloha mitady irika sy fitapitaka ny mpitondra ary mitady amin'ny fomba rehetra hiarovan'ny seza ny fatsy ny vahoaka malagasy. Fa isan'ny niteraka hevitra lehibe ihany koa tato ato ny resaka lalàna mifehy serasera sy ny resaka cybercriminalité samihafa ary samana andinin'ny faharoapolo avokoa ireo lalàna roa samihafa ireo. Ny andinin'ny faharoapolo amin'ny lalàna ny cybercriminalité izay entin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao andrebirebena saim-bahoaka manoloana ny fitakiana ny fandinihana ny lalàna mifehy ny serasera. Zoraka tondrina trany. Voaresaka foana tato ato ny andinin'ny faharoapolo amin'ilay lalàna amin'ny fiain'ny cybercriminalité. Voaresaka ihany koa ny andinin'ny faharoapolo amin'ilay lalàna amin'ny fiain'ny serasera. Samy resaka sazy sy lamandy avokoa ireo roa ireo nefa tsy mitovy ny votoatiny. Ny tsara tsy ahivina lalàna roa samihafa ny fiain'ny serasera sy ny momba ny cybercriminalité. Ny lalàna momba ny cybercriminalité izay lalàna efa lany tamin'ny taona 2012 ary mitondra ny laharana fa 2012 tsipika aotraotra enina. Volavolan-dalàna vao nolanina tamin'ity taona ity kosa ny mifehy ny serasera ary mitondra ny laharana fa aotra 2 tsipika 2012. Raha hiverina amin'ny fitakian'ny mpanao gazety momba ilay lalàna mifehy ny serasera indray dia isan'izany ny fanafoanana nafa ny tsinany andinin'ny faharoapolo amin'ny lalàna mifehy ny cybercriminalité amin'ny alalan'ilay lalàna mifehy ny serasera. Tsy afaka manitsy ny lalàna momba ny cybercriminalité anefa ny lalàna mifehy ny serasera raha ny fanazavan'ireo solombavambahoaka. Ankoatran'io andinin'ny faharoapolo amin'ny lalàna momba ny cybercriminalité io anefa dia mbola nisy ny andininy maro tao amin'ilay lalàna mifehy ny serasera izay nangatahan'ny mpanao gazety fandinihana fotoana maritra. Raha ny zava-misy hatreto tsy nohenoin'ny mpitondra sy ny teo anivon'ny mpanao lalàna ny fangatahan'ny mpanao gazety momba izany. Ny nataon'ny mpitondra nanangana volavolan-dalàna hafa izy ireo dia ny volavolan-dalàna aotra 30 tsipika 2012 manitsy ny andinin'ny faharoapolo amin'ny lalàna momba ny cybercriminalité. Io no nentina namitahana ny mpanao gazety fa nofoanana ny resaka fampidirana an-tranomaizina ny mpanao gazety. Nisy tokoa ny fanitsiana izany saingy momba ny fanagadrana amin'ny serasera amin'ny internet no nofoanana. Tsy mijanona amin'ny andinin'ny faharoapolo amin'ny cybercriminalité ihany anefa ny fangatahan'ireo mpanao gazety. Andininy maro be ao anatin'ny lalàna mifehy ny serasera no novain'ny mpitondra talohan'ny nandaniana izany. Teritery maro mbola ao anatin'izany lalàna izany. Ohatra amin'izany ny andinin'ny faharoapolo amin'ity lalàna mifehy ny serasera ity izay miresaka indrindra ny fahafahan'ny mpanao gazety miresaka ny fiainana manokan'ny mpitondra na olona fatabahoaka. Azon'ny mpanao gazety atao ny manaparitaka ny vaovao momba izany raha manaja ny etika sy ny deontolojia. Io no voatondra ao amin'ny andinin'ny faha-17 amin'ilay lalàna ny arahan'ny mpanao gazety sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena ary ireo mpamatsy vola nanangana tamin'ny taona 2012. Novaina tanteraka anefa izany ao amin'ny andinin'ny faharoapolo amin'ilay lalàna izay nolanina teny anivon'ny parlemanta roa tota.
Tsy azon'ny mpanao gazety atao mihitsy ny mikitika sy mamoaka vaovao amin'ny fiainan'olona iray. Eny fa na dia olona fatabahoaka na mpanao politika na mpiasa-panjakana ilay olona. Aiza ho aiza izany ny fahalalan'ny vahoaka malagasy mahazo vaovao momba ireo mpitondra azy. Ho voasaritsarina sy ho adinodino avokoa ve izany ny halatra ataon'ny mpitondra raha toa ka izany no mitranga. Vao hososi ny andinin'ny faraka ambin'ny folo amin'ny lalam-panorenana momba izany fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra ary mahazo vaovao izany. Mbola azo atao ny miverin-dalana manoloana ity lalàna amin'ny fianserasera ity. Eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny baolina ankehitriny. Fa mialohan'ny andraisana vahiny atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao dia fanadihadiana fanehoan-kevitra iray no rahantsika nampita hafatra ho an'ny tompona andraikitra isan'ambaratongany sy ho an'ny vahoaka malagasy ary ireo olona tsara sitrapo ny voameran'ny eveka momba ny rariny sy ny fandriampahalemana na ny justice be ny 15 ny volana jolay teo. Mitaky ny fifampidiniana antatabatra boribory izay tsy anaovana be marenina izy ireo manoloana ireo olana ara-tsosialy sy trangara-piarahamonina ny sesy teto amin'ny firenena. Famitsinana izay miaraka amin'ny Lili Rabiata. Manoloana ny tranga fandripahan'olona tsy manatsinina nataon'ireo dahalo nafozana ain'olona maro, ny fanafiana nataon'ny miaramila maka endrika dahalo tao Ambotra Ambalavao, ny fitorohana grenade tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina, naneho ny fiara-miory amin'ireo fianakaviana namoy-havana, ny voameran'ny eveka momba ny rariny sy ny fandriampahalemana na ny justice ep. Tsy ampiery eo anatrehan'ny mpanao ratsy ny ezaka ataon'ny fitondrana mongarana ny asan-dahalo ary ity fampitana hafatra ity. Manjavozavo no avy hoy ny voameran'ny eveka momba ny rariny sy ny fandriampahalemana mikasika ny famarotana tany fototry ny fivelomana sy ilevenan'ny razana amin'ny vahiny taky ny fibodonan'ny tany Tantsa tao Bealalana sy ny tao Somamanina noho ny fitrandrana ataon'ny orinasa vahiny. Maro ihany koa ny tsy fanajana ny rariny sy ny hitsiny indrindra amin'ny sehatra ny fitsarana. Lasa fomba fanao ny fitsaram-bahoaka izay maneho ny tsy fitokisan'ny vahoaka amin'ireo izay tokony hampiatra ny rariny. Very anjavony noho izany ny fametrahana ny hoe fanjakana tandalana. Manjaka ny risoriso sy ny fahalovana amin'ny sampandraraha maro sy ny amin'ny fiainana andavanandro. Vokatr'ireo mahazo faka ny fitiavan-tena, mifampiahiany mpiara-monina ary marisarisa ny fiaraha-miaina sy ny fandriampahalemana. Eo anatrehan'ireo zava-misy ireo, manao antsoava amin'ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana eo amin'ny voameran'ny eveka momba ny rariny sy ny fandriampahalemana ka manolotra sosikevitra vitsivitsy. Ilaina ny anaovana latabatra boribory anasana ny ankolafon'ny olona rehetra mba ahafahan'ireo tompona andraikitra miaino etaetan'ny vahoaka. Fifanankalozan-kevitra momba ireo olana sedraina ankehitriny mba hitadiavana vahaolana maharitra no atao, fa izay ihany no heveriny fa lalana ahafahana misoroka ny savorivory mety ho lasa pitikafo ampirehatra ny vanja. Anisan'ny zavatra maika ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny, indrindra amin'ny sehatra ny fitsarana sy ny fiahiana, ny fandriampahalemana. Ampiarina ny mangarara amin'ny fitrandrahandreo harena kibon-tany ary tsinjovina mandrakariva ny sohiombonana sy ny asina mahaolona raha misy fanampahan-kevitra goavana momba izany. Ilaina ny anendren'ireo solotenan'ny sokajin'olona sasansasany ao anatin'ireny vondrona manadiady ny fiantraikan'ny fitrandrahana eo amin'ny tontolo iainana. Beazina amin'ny tena demokrasia manaja ny soatoavina sy ny asina mahaolona ny olom-pirenena ary sy tokony hisy fangejana ny fahafahana maneho hevitra, indrindra raha mahasoa ny firenena. Araka ny nambaratany am-piandohana dia indray vahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny Androantsy dia André Matora Milina filohan'ny antoko miombonezaka na ny amina ary mpikambana ihany koa ao anatin'ny hetsika mitsangana ary malagasy. Miarabanao tompoko fantaniko voalohany avy hatrany hoe mikatso ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao ary isan'ny eny tao anatin'ny andro vitsivitsy izay hetsika mitsangana ary malagasy izay manoloana io fikatsoana ny raharaham-pirenena io inona vahaolana entinareo manoloana an'izay. Voalohany indrindra aloha dia miarahaba ny vahoaka malagasy izay mijery antsika ary ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Manaraka an'izany dia misaotra anareo atao amin'ny Kolo TV nanasanay. Raha ny tena marina tokoa dia tena raha mbola nisy vocabulaire azony lazana hoe mihoatra noho ny mikatso dia zay no nampiasa antsika fa raha ny tena marina tena tsisy zavatra mandeha tsony. Tena marina zany tampina ny domo. Ka ny mety amin'ny mpitondra antsika ny vahaolana hitanay mitsangana miala izy dia ny hafa indray zany no manao ny kilalao. Fa tsisy fanafody intsony ndray tsy afaka makaiza intsony. Ohatrany ahoana ny tianareo voizina ao anatin'izay izay io hetsika io? Ny marina aloha tsara ho fantatra antsika fa
raha miteny zay hoe tsy mandeha ny raharam-pirenena ny mpitondrantsika ankehitriny raha ohatra ka tsy nahavita ninoninona fotsiny tsy nampaninona anay zany aleo andrasana io fa izy ange tsy hoe tsy mahavita ninoninona fotsiny fa tena manakotabe ny vahoaka malagasy zay tena mba manao ny asa ny fivelomany rendraiky kotabesiny resintsika ohatra ny tany Mandritsara 4 be debe engin tonga tany Mandritsara feno sinoa nandeha tany 50 km ny ala tao Mandritsara ny anandrefany na metapetika piqué hatrany ambony farafaran'olona tsy azo ialana hoy dia nitsangana ny vahoaka malagasy aloha niara-nitsangana nitorahin-jareo vato dia ny apitson'iny zareo nilaza hoe zay chef district ho aty aminao satria anao mampitra reo olona reo raha pitso zay mitsangana mankaty aminao ary efa hainy chef district dikan'izay fa rehefa miteny an'izay zay Mandritsara fa maky ny hoentiny vahoaka reo izy no tetehiny dia nitsoka kely aloha zareo tonga ty zareo milaza antsika fa tena adala mihitsy angambany reny ohatra ny raha tamy 26 reny mampalahelo ange reny tena mampalahelo ary mbola lazaina koa fa olona hafa manao azy nefa ny sampinjareo mila sorona zay ihany azo anazavana an'iny tsisy olona afaka nitondra bomba zany tao afa-tsy zareo satria tena mafy dia mafy ny fisavana raha fa nilazaina mialoha zany ary raha ohatra ka mipanohitra voalazanjareo zany tary amin'ny estrady tompoko nasiana an'iny fa tsy tany amin'ny tary amin'ny mpampandihy ary mila raha zany ny sampinjareo ary zao koa soa mahamanina mitsangana ny vahoaka ka ny tianay zany mitsangana ary malagasy zay ny vahaolana araka ny tenindreo eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao hoe tsy andranareo ve ny 24 zahay moa nametraka an'io teo e raha ny tena marina sitrakay azy mahavita 2 mandat izy fa raha zao ny fandehan'ny raharaha araka ny hitantsika zao mino ah marimarina fa amin'ny 2018 efa tsisy antsika intsony ty Madagasikara ty fa efa lafo tanteraka ka noho zany mila mitsangana haingana atsika manao zay rehetra azontsika atao atsika mafanilaza hoe ny tsara aminjareo nge ny miala satria fa tsy afaka mirosotsony izy ny miala zay ny mety aminjareo fa rehefa tsy ala zareo dia hitantsika iny anaovana azy ahoana raha ny fomba hoe itaomanareo olona na andresen-dahatra olona naraka an'izay firehekevitry ny etsika mitsangana ary malagasy zay androany manko izy amin'ny soamahamanina raha pitso izy amin'ny toerana hafa raha afaka pitso izy mandeha hatsy ka diany zao dia mitaona ny rehetrarehetra samy hitsangana samy hovonina hiara hitsangana antsika rehetrarehetra fa tsy avelantsika ohatra zao mandeha riry ny namantsika dia inona ary le ho atao ile atao io ny voalohany aloha dia efa miteny fotsiny zahay fa miaraka aminay ny Andriamanitra mombanay io nefa nisy tao amin'ny baiboly raha zareo mamaky ny mpanjaka voalohany 2:20 tao nisy mpanjaka zay atao hoe Ahaza nanambady an'izay Jezebela zay namono ny Nabota zareo hakana le tany ny Nabota zareo mahay nitony rehefa avy eo fa ankoatran'izany nitetika rehetrarehetra moa dia hambaranay amin'ny manaraka eny ary tompo manapetra ihany koa ny fotoanantsika isaorana ianao Andriamatora milina nanaiko vahiny sampana fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ya misaotra indrindra ary mankasitraka Nicole TV ny antso anay dia misaotra ny vahoaka koa miaino anay lafa mavao hafa kosa indray no anohizantsika ny fampahalalam-baovao mianjandroa ny tady eo amin'ny ministera sy ny mponina manoloana ny fitrandrahana volamena izay ataony sinoany Soamanimanina andaniny milaza ny ministera fa tokony hisy ny fifampiresahana ankilany kosa dia milaza ny mponina fa tokony hatsahatra hatrany ny fitrandrahana ary tsy mila fifampiresahana izany tsy anaikatra amin'ny farany izy ireo raha ny fanadihadiana izay tateriny Gaëtan Andrianitsilavo. Mbola mitoy ny asan'ny Soamanimanina hoy ireto solontenam-poniny reto efa nisy fiantraikany ratsy amin'ny tontolo iainana sy ny tapia ary ny rano fisotro madio any an-toeran'izany araka izany mangataka ny fampitsaharana tsy misy atakandro ny fitrandrahana ataony sinoa izy ireo. Tsy vitany amin'ny andro ihany amin'ny atoandro ihany nanaovana izany fa tena hiazakazana any amanalina mihitsy dikan'izany ao rano koa eto zahay dia misolo tena ny vahoaka
faritry tasy ao amin'ny commune Somamanina dia manao antso avy ary mangataka ny angavy ny mpitondra fanjakana mahefa ampitsahatra tsy misy atakandro ny fitrangana satria izany no mitondra ho any amin'ny fitoniana. Entitra araka izany ny valitenin'ireto solotena mponina Soamamanindreto. Antony efa maro ny dingana natao hitadiavana vahaolana saingy minimana mpitsofina mpitondra. Ny azoko amalinanao ngamba dia tsotra. Tsy firarahina n'ilay vahoaka majinika no antony izay toko. Fanaovana tsinitsiny satria tantsasy majinika ireo olon'ireo dia iverina ao tsisy ninina ao anatrehan'izay. Saotra toko. Ny minisitra tompon'andraikitra nefa milaza fa efa nisy ny fidinany fotony natao ka natsahatra aloha ny asa. Nilaza ihany koa ny minisitra fa tsy misy vahaolana azo raisina mialohan'ny fampiresahana. Dia rehefa natala-tapis araka lazaiko teo dia tsisy ny permis environnemental nomena amin'ny ala-tapis. Voavazy ny olona anankiray izao dia efa verako azy zay ihany ny lalana entina mahana ny olona. Fa mbangaviana kosa satria misy tafidirana politika be mantsy ilay izy. Tena tsy afinina. Indraindray ane nandeha ny code de la communication dia anina roatana roitina teo dia hita koa ty ohatra ny misy occasion ty dia aty amin'ny Soamamanina indray satria matetika misy entina vaty mihitsy ny le olona ny sasany entina vaty ankoatran'izay misy intérêt personnel n'le olona ka tsy intérêt personnel jerentsika fa intérêt ny ho an'le vahoaka manontolo zay monina any amin'ny toerana hitrandrahana any tena jerena fa tsy intérêt personnel ka mba angaviana mba hoe tokony ho tombotsoa iombonina ny jerentsika agny ny masona bebe kokoa fa tsy hoe tombotsoa amin'ny lafiny ampidirana lafiny politique le izy. Atsika efa milaza satria tadidio fa manome image maloto amintsika izy raha ohatra ka nanara-dalàna le olona zay hanao fampiasam-bola eto zay ka dia efa misy ampidirana le politique dia ajanona daholo ampidirana politique dia zany fa tokony fifampidinihana ihany jerena azy ary tokony lafiny teknika tsy dirany lafiny politique izy fa lafiny teknika raha misy ny politique ny fampandosoana angambany tokony jerena amin'ilay izy. Malony zany rehetra izany naneho ny heviny ny Masio Vosinoa monina sy miasa eto Madagasikara izay niona sy nitafa tamin'nisitry ny arenanky ambony tany io maraina io. Tokony anaraka ny lalàna feny fitrandrahana eto Madagasikara ireo mpitrandraka vahiny hoy izy ary ny fanjakana malagasy no tompon'andraikitra voalohany amin'izany. Pas spécialement, mais je dis toujours que les entreprises chinoises doivent respecter les règles, les lois de Madagascar. Raha fahitako ny orinasa sinoa dia tokony hanaja ny fitsipika sy ny lalàna eto Madagasikara, manaja ny kolontsaina sy ny finoana eny anivon'ny fiarahamonina. Na izany aza, ny orinasa sinoa dia efa niezaka nandray ny andraikiny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny manodidina azy. Tokony hotohizan'izy ireo izany ezaka izany. Prendre la responsabilité sociale pour la protection de l'environnement et les entreprises chinoises doivent continuer sur cette voie. Hatreto aloha samy manana ny filazany na ny andaniny na ny ankila manoloana ity fitrandrahana volamena ny Soamamanina ity. Tsy ny any Soamamanina ihany anefa no ahitana olana tahak'izao. Hanomboka ihany koa ny fitrandrahana terra rara any Amanja. Vohitra iray no hitrandrahana saingy commune 4 manodidina no voakasika izany. Izao paysan zany tegna manohitra an'io iarahana maro asa ataon'ny société fitrandrahana arenanky ambony tany. Eto zay milaza fa magaga mihitsy ty firenenantsika ity. Ohatrany hoe lavahana daholo maneran'ity Madagasikara ty atao inona ary afa-tsisy zavatra hafa azo atao ntsony eto ambonin'ny tany hanimbana ity Madagasikara araka ny filazany manam-pahaizana amin'io terra rare zany raha afaka efa totaony any aoriana ravina mihitsy presque dampasindava tsisy tsony dia zay simba zany tarihin'ity Madagasikara ty raha fa miala zany presque dampasindava. Izy moa avy izao hidina an-dalambe ihany koa ny mponina any an-toerana nohitra io fitrandrahana io. Andrasana araka izany izay mety ho fivoaran'ny toedrarà na ny any Soamamanina zany na ny any Ambanja sy ireo any amin'ny faritra hafa izay efa nandrenesana fitarainana ihany koa. Fa fanehoan-kevitry ny mponina ao Ambositra mikasika ny toedrarà misy eto amin'ny firenena no entina aminao tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity izay iarahana amin'ny miantarandrianaivo. Samy manana ny heviny ny mponina eto Ambositra raha nantaniana mahakasika ny toedrarà eto amintsika ankehitriny. Anisan'ny mampijaly ny mponina ny fanjakany tsy fandriampahalemana any an-toerana. Betsaka ihany koa no nilaza fa tsy mijery ny madinika ny fitondram-panjakana.
hita taratra mihitsy zany le indrindra le tsy fandriampahalemana zany tena manjaka any ambanivohitra zao dia ny dahalo aty amin'ny manodidina an'Ambositra aty zao dia tena mbola manjaka raha tsy tentsika afatry ny faritra eto Ivato sy ny manodidina iny dia mbola tena tsy mandry fahalemana le tany dia zay zany hiainana ihany ambanivohitra ny dahalo fanana kely lasany sa hitanao zay tao mamaly azy ao dia niainanao ro alainy zay mako zany tena problemanay ambanivohitra niainy atahorana ny fanagnana kely atahorana azy amin'izao fotoana izao aloha raha mitondra raha politika izy derevana dia hita fa tena ohatra tena manjavozavo le politika ohatra sy dia hita vazava loatra le fitondram-panjakana amin'izao sy tosa tsara hitady iverina mijadona zany angambotsika eto Madagasikara raha mifafieritreretako azy satria ohatra nefa tsy mifampiaino intsony fa dia manao izay tiany ataony ny any amin'ny mpitondra tsy miaino an'ilay vahoaka madinika intsony eritreritro zay ohatr'izay ny fahitako azy zany zay ny fahitako azy satria mahita fotsiny an'ilay resaka mpanao gazety regny zany dia ohatrany hoe lasa resaky ny mona sy marenina nahoana raha ohatra ny fiara mitondra ny tatsaha savana fa raha ohatra ny mpanao politika samba savana nefa ndreo afaka manao affaire ireo e izany tsy asapan'izany raha ohatra mba malagasy mitovy agnamiko ihany ny mpitondra fanjakana reo afaka manao affaire ny fomamen'ny malagasy teny dia ireo tatsara nefa ny hatramin'izao izy tsy afaka avotana fa ohatra izy ndray zany tena polerina mihitsy angataka foana no voahina amin'ity firenena ity angataka fagnampiana foana dia tady fa magnampiditra agny ny vazaha fa matoy izany tanteraka ao le fangataha fagnampiana lava sa misy farany io dia misy ambadika eo tsy ny vahoaka any amin'ny faritra ihany no mahita ny gaboraraka atao amin'ny fitondram-panjakana sy ny tsy fandriampahalemana eto amintsika ohatra amin'izany ny fipoahana nisy tao Mahamasina ny fa 20 Jona lasa teo raha tsy ahivina izay tsy hita hatramin'izao ny fivoaran'ny fanadihadiana sy izay nahavanina ny loza. Vaovao eo amin'ny fampianarana kosa indray ny taranja malagasy tantara sy geografia ireo no nasimpanivana tamin'ny fanadinana BEPC ho an'ny taona 2024 ny faharetany sy ny noty no nasimpanivana ny taranja malagasy ny SVT kosa no nokatroan'ireo mpiadina tamin'ity andro voalohany ity mitatitra izay Miora Manitra miampy 12 minitra ny fotoana hiatrehana ny taranja malagasy ho lasa coefficient 3 ny taranja tantara sy geografia. Ireo ny fanovana napetraky ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny amin'ny fanadinam-panjakana BEPC. Noho ny fahasarotan'ireo taranja ireo ny voalasa fa antony fanovana raha ny fanazavana voaray teo amin'ny ministera. Mbola maro ireo mpianatra mifidy ny option A noho ny tsy fifehezana ireo taranja siantifika toy ny matematika na ny fizika chimie. Raha ny amiko izao dia ny fizika moramora kokoa fa ny histogeo sy ny matematika sarotra. Nanao révision foana aloha e. Sarotra taminahy zany tamina manokana sarotra aminahy teo amin'le hevitra ara-drafitra satria misy fehezanteny tsy tena zava taminahy izy. Tena haiko indrindra zao fizika chimie dia mbola tsy dia haiko tsara ny SVT. Panoratana soratra Esther sy Clarisse. Na zao hevitra ara-drafitra azo fitody zany hitako sary. Taranja manavana anazy zao dia ny français dia mbola tsy mety manavana zao ny matematika sy ny histogeo zay. Efa nisy ny fanomanana ho an'ny ankamaroan'ny mpianatra mialohan'ny hiatrehana ny fanadinana androany. Tahaka ny efa natao tany an-dakilasy ihany no atao amin'ny fanadinana na dia nisy aza ny fahasarotana ho an'ny sasany. Mety tsara ka amin'ny naton'ny tsara. Mitovy amin'ilay fatao am-pianarana matetika ihany. Mitovy amin'ny ampianarana ihany moramora. Tamin'ny voalohany atahotra ihany. Fa mivavaka dia tsy tena menina intsony. Be fanomanana be tany hatrany mianarana daholo zavatra rehetrarehetra tokony ianarana sy ny tenin'ny mpampianatra rehetra. Kalma tsara zany fa nanao an'ilay histoire fa tsy mila taitaitra dia manandeha ihany ilay izy. Resaka tamin'ny teo amin'ny resaka révision tsy dia ampy loatra. Ho an'ny tetsy amin'ny fitoeram-panadinana élément ampefiloha manokana nahitana fiakarana isan'ny mpiadina raha mihoatra ny tamin'ny taon-dasa. 12 taona ny zandry indrindra ary 13 taona kosa ny zokiny indrindra. Nahitana fanovana ihany koa ny taranja malagasy
tantara sy geografia. Raha ny mampiavaka azy tamin'ny herintaona dia reny efa notenen'ny ministera reny hoe mitombo fifakatany ny faharetan'ny lazadina taranja malagasy. Adiny 3 izy teo aloha zany dia mitombo fifakatany adiny 3 sy fefany. Izany hoe amin'ny 1 sy fefany marina zany no mirava eo farany io taranja malagasy io eto aminay. Ny histogéo koa moa no teneniny hoe lasa sursocentre izy fa ny anay aloha tsisy problème, tsisy nitaraina hoe tsy ao anaty liste fa ny hitako tamin'ny maraina fotsiny zao le misy manadino carte d'identité scolaire, misy ihany koa nanary an'ireny convocation reny. Anomboka ny alakamisy zao ny fitsaran'ny fanadinana BEPC ary amin'ny faraparan'ny volana no andrasana ny valiny. 7,703 hetsy nisan'ny mpiadina voasoratra anarana manerana ny nosy. Tsy mbola fantatra hatreto na hijanona amin'ny fanadinana BEPC ihany ny fiovana amin'ny fotoanan'ny lazadina tony malagasy na hiova tahaka izany koa ny amin'ny baccalauréat. Akoho ny fanadinana BEPC izay hatrany nisy ny fanomezana sakafo ho an'ireo mpanala fanadinana miisa 500 teo amin'ny commune Soavina Atsimondrano. Tolo-tanana ho an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra manala ny fanadinana BEPC manoloana ny fahasarotan'ny fiainana amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay ihany koa dia tokony hijery akaiky ny zava-misy izay iainan'ny mponina ny mpitondra raha nambaran'izy ireo tsy ampy ny sekoly izay ahafahan'ireo ankizy tanora mandrato ny fianarana. Isan'izany ihany koa ny lycée technique professionnel. Fa mbola eo amin'ny sehatra ny fanabeazana izay hatrany ny fianarana ambony kosa. Fihetsiketsehana rososona no niseho teny Ankatso tamin'ity androany ity tseken'ireo mpikambana ao anatin'ny syndicat-ny EPS ny fanapahan-kevitra izay mampiato mpianatra iray mandritra ny fianarany ao anatin'ny roa taona. Ireo mpianatra ao amin'ny siansa ihany koa etsy andanin'izay dia nitaky ny amoahana ny vatsim-pianaran'izy ireo ka nanao etsika fanairana sy fitarainana teo amin'ny esplanade. Nitatitra izay Gaëtan Andrensilavo. Ny tokona ny lanja sora-baventy ny mpianatra manaraka ny lalam-piofanany EPS eny amin'ny université Antananarivo maraina io nanomboka tamin'ny 7 ora. Olana teo amin'ny mpianatra iray ao anatin'ity lalam-piofanany ity sy ny mpitantandraraha eny anivon'ny université no nahatonga ny savorivory. Tafakatra teny anivon'ny conseil de discipline ny raharaha ary tapaka tamin'izany fa ato roa taona amin'ny fianarana ity mpianatra ity. Nisy araka izany ny fangatahana nataony teo anivon'ny syndicat-ny EPS, fangatahana izay niteraka marimaritra iraisana teo amin'ny rotota. Ny marimaritra iraisana angamba dia zao ny fampiresana tamin'ny tompona andraikitra atao dia hoe mahazo mianatra izy aloha, mahazo mianatra, mahazo manao fanadinana, afaka mivoaka amin'ny valim-panadinana ara-dalàna, manjam-pahatongavany kodisy vaovao izay iantsonana azy indray mandeha dia hoenona izy. Tanay zany dia ny révisena le décision satria aminay tsy rarin'le izy hoe resaka pipi ve no ahatonganao voaroaka roa taona. Le resaka ny aro-tena efa nisy ny arrangement izay natao dia maninona le ankizy no mbola roana foana. Mbola tsy fantatra mazavatra eto na ara-dalàna na tsy ny sazy sy ny fanapahan-kevitra ny voaka avy tamin'ny conseil de discipline. Vokatry io fitokonana io ihany koa tsy maintsy ahemitra amin'ny rampitso ny fanadinana izay tokony natomboka androany. Fa ankoatr'izay nanao hetsika fanairana ihany koa ny mpianatra eo amin'ny siansy io tolakandro io. Vatsim-pianarana no takin'izy ireo. Tsy tokony hisy fanavakavahana amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra rehetra. Tsy mena bourse mihitsy ka tsy hainay hoe aveza ny antony lalàna aveza le izy mbola tsy avy information amin'izany zay raha nantantana bourse zay dia tokony azo nefa ny asy bachelé zany tany fanazavana zay zavatra zay fa zay tsy anaiky satria zay miara-zo amin'ny mpianatra zay tonga aty amin'ny mpianatra tokony tovy daholo ny tiakatso matono miara mandray bourse daholo ninina antony akoatran'izay hoe problème-na tsy fahaizana angamba. Manahitra anareo izahay mba fonjeo faculté de science izay misy anay satria mahandry izahay matoa mamonjy faculté ilainay le bourse zanakiny sahirana izahay mila an'io zay satria ny système efa ilay mide mba apetrao koa ny ravitra mifanaraka amin'izay satria manampy anay betsaka izy io. Dia manoloana izay moa izay efa nifametra hoe rapitso amin'ny valo ny fotoana anay etra amin'ny esplanady
dia hita hoe raha vanafapo le valiny averia dia tsy mitotsony letsaka fa azon'le afa azo le fangatahana. Raha ohatra ka hoe tsy vahafapo zay amin'ilay firesahana dia tsy maintsy tony hetsika. Dia manoloana zay bourse taraiky zay efa ela be le tsy tonga dia nefa zay efa mahenoheno any ho any fa hiakatra 500 ny freina bus. Andrasana araka izany ny valiteny avy amin'ny tompona andraikitra manoloana ireo fitakian'ny mpianatra ireo. Raha ny fanazavana ireto mpianatra tsy ekena intsony ny fampanantenana pôkaty atao amin'izy ireo. Vahaolana sy tsapahitanana no ilaina raha ny fanazavana. Fa isan'ireo nihetsika nitaky vatsim-pianarana ihany koa ireo mpianatra any amin'ny Oniversiten'ny Mahajanga androany raha avy hatrany ny fanampanazavana mikasika izany. Anisan'ny vaovao nisongadina ihany koa tamin'ity an'ity fifankafananan'ny Mahajanga naorana ihany koa ny raharahany Oniversiten'ny Mahajanga satria dia misy ihany koa misy itehan'ny mpianatra io marina io. Vokatr'ilay fitakina ny indemnité de stage sy ny bourse na ny vatsim-pianarana izy ireo no takiny vatsim-pianarana nanomboka tamin'ny tandasa dia mandeha folo ary mbola zata eo amin'ny fotoanany izao indray no takiny ireto mpianatra ireto. Raha eny amangasiana iny izy ireo miaraka tamin'ny filohan'ny Oniversiten'ny Mahajanga professeur Emmanuel dia niraikitra avy hatrany izany orakora raha fitakina ny vatsim-pianarana sy ny indemnité de stage izany. Ny aparaka amin'ny fanakatonana ny varavarana ny Oniversiten'ny Mahajanga moa ity fitakiny mpianatra ity. Amin'izao fotoana izao dia nisy izany moa ny fampirarahana nataon'ireo mpitantana ny Oniversiten'ny Mahajanga manoloana ny fitakina atao mpianatra ity ka dia niravina izany amin'izao fotoana izao ary misokatra ihany koa ny varavarambe ny Oniversiten'ny Mahajanga. Izay ny vaovao avy ety Mahajanga dia manantsoa any Kolo TV sy Kolo FM. Fa manoloana ny trangana fipoahana tao Mahamasina ny daty 4 Jona kosa indray naverina avokoa ny entana sy fitaovana rehetra nalaina tany amin'ny Beritsy taorian'ny tranga fisavana ny trano ny 12 Jona. Voaporofo ranonambarany fa tsy misy ifandraisany amin'ny tranga teny Mahamasina nandritra ny daty 4 Jona. Mitory izay nahavana ny loza sy namoizana ain'olona ihany koa saingy mbola miandry ny valin'ny fanadihadiana izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana na izany aza mila manova fomba fiasan'ny mpitandron'ny filaminana eto ary tsy tokony haino ny resak'olona fanampanazavana avy hatrany. Teny kely ny anahy zany atsipinay hoe tsika mpitandro filaminana solotenany force amin'ny malagasy. Efa misy zavatra ohatra an'ireny fangatahanay mba tsy ohatrany hoe raisiko ohatrany hoe tsy fananana zany renseignement zavatra natao azy. Satria raha mafy ny azany renseignementsika tsy nakany amiko mihitsy nareo fa tsy tokony haintsika hoe tsao mandeha ety, tsao mandeha ety, tsao mandeha ety dia lasa makany amin'ny faux piste zany le mpitandro filaminana dia lasa zavatra lasa zay zany zao lasa ohatrany hoe nisy fiantraikany tamiko indray ny zavatra reny sy ny fianakaviana reny zavatra nahazo reny ary lasa mandoto zany eo anivon'ny fiarahamonina hoe raha vao misy korotana eto amin'ny firenena dia io foana Dirija, io foana Zampiera, io foana Sambahita tafiditra ao anatin'ny lesika nefa voaporofo zao fa zay tsy anisan'le hoe mpanakorotana. Vaovao ny toetry ny andro kosa indray kasika ny faritra Atsinanan'ny Toamasina Rampitso ny fiantraikan'ilay rivo-doza Abela araka ny vinavina avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Tsisy fiantraikany eto Andrenivohitra kosa io rivo-doza io. Ny fisian'ny onja sy oram-bavety no tena anamarika ny fandalovan'ity rivo-doza ity. Mimaravaly. Arivo kilometatra avaratra andapa no misy ilay rivo-doza ankehitriny. Mizotra miankandrevana atsimo andrevana ny lalany. Mihamana lavitra ny amorontsiraka ny nosy ny ivon'ny rivo-doza saingy ny fiantraikany no ahina hikasika ny morontsiraka. Mianatrany ihany koa ny heriny. 10 kilometatra isan'ora ny rivotra entin'io rivo-doza io. Orany dia any amin'ny Androany zany 770 kilometatra avaratra Atsinanana ny Antalàna misy azy. Amin'izay dia mbola TTM ihany na le hoe tempête tropicale modérée. Ovinavinaina izy io Rapitso amin'ny 3 maraina dia hiena ny heriny zany hoe dépression tropicale. Anatsimo izy zany fa tsy anatina Madagasikara intsony dia any amin'ny faraka amin'ny 20 ny volana Jolay any izy amin'ny 3 ora hariva dia any Atsinanan'ny
farafangana hoano any, zany hoe any amin'ny 300 kilometra atsinanan'ny farafangana. Tsy akasika ny Madagasikara ny ivon'ny rivo-doza Abela saingy ny 7 sy 20 ny volana Jolay no azo ny amorontsiraka atsinanan'ny nosy ny onja vaventy ateraka ity rivo-doza ity. Ny 20 sy 20 Jolay kosa no isy oram-baventy mahazo an'ny Tomasina, Sainte-Marie hatrany farafangana. Any amin'ny 20 kilometra any zany ny ivony no anafisafa Madagasikara. Fa ny tena vokadratsy moa zany dia nilazaiko teo hoe le andiandrana miaraka aminy. Hitondra orana betsaka izy amin'ny fahatsinanana iny. Manampy an'izay koa ilay onja. Ny onja dia ohatra ny 3 metatra ny aviny amin'izay fandalovan'ny ivony any amin'ny 300 na 20 sy 300 kilometra manalavitra ny morontsirak'izay. Ny fiakaran'ny hafanan'Andriamasina no antony mahatonga ny rivo-doza raha tokony ho 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Mitoy ny fanentanana mpiandrika mandritra ireo fotoana voafaritra ireo. Tsy misy fiantraikany mahery ho an'ny eto Antananarivo kosa ny fandalovan'io rivo-doza io. Tamin'ny taona 2017 no efa nisy rivo-doza nandalo nandritra ny vanim-potoanan'ny ririnina teto Madagasikara ary izao indray vao nisy zany. Sehatry ny kolontsaina kosa indray telo taona taty aoriana nahafatesan'i Nelson Mandela nijanona ao an-tsain'ireo mpianatra sy olon-tsotra ny zava-bitany hatr'izay. Ho azy ireo dia lesona tokana no azo tsoahana tamin'ity androany ity dia ny fakana tahaka azy eo amin'ny toetra hampandroso ny firenena. Fanadiadiana entiny Narindra Randrianomanana. Namiratra tamin'ny ady nataony sy ny asa vitany na amin'ny maha-olon-tsotra azy na maha-filoham-pirenena azy i Nelson Mandela tamin'ny fahavelony. Fotom-pisaina nanentin'i Nelson Mandela no tombony lehibe ananan'ny tsirairay ahafahana mandroso amin'ny fiainany ny fianarana. Nampafantatra izany ho an'ireo mpianatra no tanjana napetraka eo tompon'andraikitra androany teny Ampasapito. Olana ho an'ny mpianatra teknika ny tsy fahitana asa rehefa vita amin'ny fianarana. Raikitra pisaka ao an-tsain'ireo mpianatra ny fitsinjovana ny hafa sy ny mazava-dehibe ny fianarana. Teo amin'ny resaky ny sedra fampianarana, ny fiahinan'ny olona sahirana, mendrika ny alay tahaka, olona mahafinaritra, mahavita azy. Tia manampy ny sahirana, tia manampy ny hafa. Manoentiny amin'ny fiainana. Dia hoe ny fianarana no fitaovana hoe tsy mampiavaka ny olona tsirairay zany. Rehefa tafita ianao dia hoe tian'ny olona tsy havaka vahana intsony. Tena tahaka hoe eo aminazy zany raha ohatra hoe misy tanjona tiany hatongavana dia tena nataony hatramin'ny farany ary tsisy hoe zavatra nasakatsakana azy na hoe olona hoe nanan-kivy ohatra zany tsy nirarahina fa nitohizana hatramin'ny farany ny tiany atao. Afrikanista dia izy tia mifandray amin'ny tanora dia tia mampianatra ny tanora mba tsy hirona amin'ny zava-dratsy. Dia miady ho amin'ny fanavakavahana ny maintso ny fotontany Afrika Atsimo dia mikatra 17 taona tany izy. Avy eo izy rehefa mivoaka dia lasa filoham-pirenena mainty voalohany tany Afrika Atsimo. Filoham-pirenena mainty hoditra voalohany tany Afrika Atsimo sy niady tamin'ny fanavakavaham-bolo-koditra no raikitra ao an-tsain'ireo olon-tsotra mahakasika ny Nelson Mandela. Fifanampiana eo anivon'ny fiarahamonina sy fitakiana amin'ny fitovian-jo no an'ny rehetra no mampiavaka azy ho an'ireo olon-tsotra. Nelson Mandela, olomanga afrikana mendrika anana-tahaka amin'ny fikirizany amin'ny heviny marina sy ny toetrany. Dia taritolona tao Afrika tao izy niady tamin'ny fanavakavaham-bolo-koditra. Izay ngamba amin'ny ankapobeny ny mpiarabelona dia tsy fanavakavaham-bolo-koditra fa tsy makaiza mihitsy ilay tsy fanavakavaham-bolo-koditra fa mitovy daholo rehefa olombelona rehetra nanaovan'Andriamanitra azy. Isan'ny niady momba ny apartheid. Ny apartheid zany niady izy mba hitovy zo ny mainty sy ny fotsy io. Zay. Dia nitratra ela be 20 taona izy. Zay izy vao afaka. Dia izy zany anisan'ny président mainty voalohany tao Afrika du Sud. Izy nitarika ny ANC. Filoham-pirenena Afrika Atsimo ny fahafantarako anazy aloha tamin'ny fiadiana fanavakavaham-bolo-koditra.
20 jolay andro naterahany Nelson Mandela sy andro entina tsarovana azy manomboka tamin'ny taona 10 andro natokana ho an'ny fahalalana sy ny filaminana ihany koa androany toe-javatra roa izay tsy taratra eto amintsika tatoato manoloana ny tsy fandriampahalemana manjaka sy ny tsy fahafahana maneho hevitra sy miteny eto Madagasikara. Maresaka avy any ivelany kosa indray nisy ny iray minitra fahanginana androany tany Frantsa andro farany enta mahatsiaro ireo olona 420 namono ainy tamin'ny asa fampiororona tany Nice ary fiaraha-miora ihany koa amin'ireo olona 520 izay mbola miady amin'ny fahafatesana amin'izao fotoan'izao. Fanadihadiana eo amin'ny sariny François 24. Andro soanana fahatelo sy farany androany Nice tao aorian'ny asa fampiororona na hafatesana olona 420. Misy ihany koa ny iray minitra fahanginana manerana ny Frantsa. Fiaraha-mientana kosa no nasehany ireo mpivarotra voninkazo a Nice manoloana ny tranga. Voninkazo maromaro no atolotra izy ireo amin'izany feno fanomezam-boninahitra manerana ny promenade des Anglais izay efa miverina misokatra ihany koa. Tsy ireo nisy hoa irery ihany anefa no hita eto amin'ity toerana ity fa eo ihany koa ireo olona ihany ivelany izay tonga hanatrika an'izay iray minitra fahanginana izay androany. Eo amin'ilay toerana nahafatesan'ilay mpamily kosa indray fako sy taratasy mirakitra ompa no apetraka ireo olona lavo ny fahatezerana. Mbola mipetraka ho fanontaniana tsy misy valiny hatreto hoe inona ny antony nanaovany ity mpamily ity izay asa fampiororona izay. Mialohan'ny sarana amin'izao alina izao toko klasy toko vavy dia andeha hotsina aminao ireo vaovao nisongadina androany. Miantso amin'ny fifamidiniana ny Ministeran'ny Harena Kibony tany, ireo mponina Somamanana kosa milaza fa tokony atsahatra avy hatrany ary tsy ilana fifamidiniana any fitrandrahana atao nisinoany an-toerana. Tsy ekena ireo mpiambana ao anatin'ny sindikan'ny EPS ny fanapahan-kevitra izay mampiato mpianatra iray amin'ny fianarany ao anatin'ny elotaona. Mitaky ny vatsim-pianarany ihany koa ireo ao amin'ny faculté des sciences eny Ankatso amin'izao fotoana izao. Mitaky fifamidiniana antatapatra boribory ny voameran'ny évêque momba ny rariny sy ny fandriampahalemana na ny justice EP manoloana ireo olana ara-tsosialy samihafa eto amin'ny firenena. Ny farana kosa ny fivoriana ara-potoana teny Tsimbazaza saingy lalàna natao ambiletra no nolanina. Tsy mahay miaino ihany koa ireo mpitondra manoloana ireo fitakiana maro samihafa amin'izao fotoana izao. Izay ihany koa tompolasy toko vavy no entina manakatona tanteraka ny pejy fampahalalam-baovao ny androany ankasitrana feno ianao izay tsy nisaraka taminay tamin'ity androany ity. Veloma tompoko. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna. Magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitres, trisse en serment. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny soca-vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.